Ya teny amin'ny kianjana tany katsaka kianjatany moa zany no nanaovana iny lalao iny no atao alohan'izay tsika nahita ny kianjana nosy zato izay somary azaina hoe eo ihany any koa zavatra tsapa aloha zany dia naiza dia ilalaovantsika nyity taranja baolina lavalava ity amin'izao fotoan'izao amin'ity saika fa dia akafizin'ny malagasy tokoa izy ity. Ny tiana ambarana na mbola tiana dia marina tokoa izay lazainao izay satria dia tiany tanora malagasy ny milalao ity taranja baolina lavalava ity satria ireo toerana rehetra ahafahana manao izany dia misy lalao isaky ny faran'ny herinandro na dia efa manana kianja ny rugby ny kianja makeny notapenaka voafetra ihany koa moa ny lalao azo atao eny amin'izany toerana izany ka dia tsy maintsy mamonjy ireny toerana voatokana atao hoe tsy dia ary fomba loatra ireny ny mpanao baolina lavalava ny etsy amin'ny Malakamba koa amin'izao fotoana izao ny kianja Malakamba dia mbola mikatina mandritra ny 2 volana eo satria asipanamboarana izany kianja izany. Ya hitantsika eo indray zany no toy ny amin'izay alafy ny fotodrafitrasa izay efa resahana matetika foana moa ny tokony hanatsarana ireny fotodrafitrasa ireny raha tiana ny ampandroso marina ity ahafantanjahantena eto amintsika ity anisan'ny miroborobo koa raha hoan'izay baolina lavalava izay ny eo amin'ny sokajy zazavavy. Amaranantsika ny fanadihadiana mahakasika an'ireo baolina lavalava dia sokajy zazavavy ny ekipa ny SCB Besarety no resahantsika amin'izany nambaran'ireto tovovavy Besarety reto fa mila mpanohana ny taranja baolina sokajy zazavavy raha te handeha lavitra tsika eto Madagasikara anisan'ny nanana mpanohana moa zareo ary tonga nakahery azy ireo tamin'ity faran'ny herinandro ity no ny zavatra vitan'izy ireo. Ny fanohanan'ireo malalatanana dia isan'ny fototra iray ho fandresen'ny ekipa ho ireo tovovavy Besarety mpilalao ny taranja baolina lavalava. Arak'izany dia isan'ny fototry ny fandresen'ny ekipa ny fanohanan'ny jeneraly Rantrabarso izay mpiray tanàna amin'izy ireo eny Besarety. Ny alahady teo dia niatrika lalao fiantsina tetsy Malakamba ny tovovavy Besarety izay nifandonana tamin'ny ekipan'ny TFM ny voaka-pandresiny Besarety tamin'ny isa 7-13. Arak'izany dia nandrombaka ny ombon'ny faha izy ireo. Malitolakandro dia tonga nankahery sy nitondra fanampiana ho an'ny sampana rugby vehivavy eo Besarety ny jeneraly Rantrabarso mivady. Natonga le izy aloha dia amin'ny maray aman-dreny antena ety amin'ny tanàna dia ao anatin'ny quartier misy amin'ireo zavatra roa dia tonga nitaona anay tao reto ankizy vavy reto dia mba nitady anay tao hoe mba mila fanohanana amin'ny fanatanjahantena ataony reny indrindra moa fa fitezahantena ataony tena mba ray aman-dreny ihany mananjanaka koa ary mba tanora ihany koa teo aloha ary ity fanatanjahantena dia mba rotsaka zany mba nikarakara ny zareo mba manampy azy ary zareo koa moa rehefa tena jerena dia anisan'ny ekipana rugby vehivavy tsaratsara toerana eto amin'ny ligny Analamanga ny vokany hita maso moa zany zao ny vokatra azony zareo ka zay ny mampazoky ny karakarana azy anomanana azy amin'ny zay zavatra ataony. Efa ho 7 taona zao nijoron'ny SCB Besarety ary tsy nampitsanga menatra ny vokatra azon'izy ireo izay 30 mirahavavy eo ankehitriny ny isan'ireo mpilalao. Ny zavatra hitako tamin'ny zavatra fanomanandreo malalatanana taminay zany dia nafinaritra anay sy ny zava-bitanay koa moa zany dia nafinaritra anay satria io no entinay miatsika ny fanomanana ny tampilalaovana manaraka. Inona ny tanjonareo amin'ity taon'ity? Ny tanjonay zany dia aka sampiona ny tanjonay amin'ity taon'ity. Manana mpilalao 3 avy ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy ny Besarety dia i Laurence Herzo Lydie Andoniaina. Raha ny tantaran'ity ekipa vehivavy ny Besarety dia niainga tany amin'ny fiforonan'ny école de rugby ho an'ny zazalahy kely nanaraka izany ireo vehivavy taty amin'ny taona 577.